Nitondra ny tsirambiny tany anarina n'olotra fanampiana ho an'ireo mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra miisa 500 izay voasokajy ho traboina ny antoko HVM androany ka tetsy amin'ny trampokon'olona Analakely no nanatanterahana izany. Nahitana vary ary voamaina moa izany fanampiana izany. Mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra na CUA miisa 500 voasokajy ho traboina no nizaraina fanampiana avy amin'ny antoko HVM tetsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Nahitana vary 12 gony sy voamaina 7 gony zany fanampiana izany. Nitondra ny tsirambiny tanina tokoa ny HVM manampiana azy ireo amin'ny fiarenana hataorian'ireny loza voajanahary niatra tamin'ny firenen'ireny. Fantatra moa zany fa nisy an'ireny mitraketraky ny natiora nisy an'ireny tondra-drano ireny teto Antananarivo dia samy nanao izay afany ny mparetan-drazana ny fanometanana ary tsy ambany zavatra tamin'izany dia tsy deravady mahay mady zahay fa ny HVM dia mba anisan'ireo nanao izay afany amin'ny fampisehoana fa fiainana ny fiarahamonina ampiretan-drazana traboina. Amin'ny androandroany indray zany dia mitodika amin'ireo mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara. Dia raha malala fa ireo mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ireo dia isan'ny manao izay afany amin'ny fiarahamonina andavanandro nanadriovana ny tanàna, sécurité sy ny andraikitra rehetra izay sahan'ny commune urbaine. Kanefa ao amin'izany personnel ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo zany dia misy ihany koa traboina satria monina ihany koa miaraka amin'ny vahoaka any amin'ny fokotany traboina. Dia misy nanatona anay zareo hoe izay ato aminay eto koa mba misy traboina satria mipetraka any amin'ny fokotany tratran'ny tondra-drano, tratran'ny loza voajanahary isan-karazany. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny isam-pandrara amisana ny rara sosialy sy ny kolotsaina ao anivon'ny CUA no nahafahana nanatotosa izao asa sosialy izao. Izany hoe tsy miavaka amin'ny traboina rehetra izay trapavoazana atao anatin'izao tao anatin'ny toetrandro ratsy iny akory mety hoe sivana nahafantarana ny mahatraboina ireo ilay mpiasa fa dia ao zany ireo hoe dibo-drano ny satria mipetraka eny amin'ny toerana misy an'izay hoe dibo-drano ny tranony eo ihany koa moa zany ireo rava-trano. Izany hoe mitovy amin'ny traboina rehetra eto Antananarivo ihany zany ny mitovy amin'ny fahavoazana ireo traboina hafa zany ny fahavoazana mitranga tamin'ireo mpiara-miasa eto amin'ny commune izay tolorana izao fanampiana androany izao. Nilaza ny antoko HVM fa nametraka ho adidy ny fitsinjovana ireo sahirana mba ho soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra.